Na dia mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina na ny maintany azy isika amin'izao fotoana izao dia efa miomana sahady amin'ny fiatrehana ny fahavaratra ny eto anivon'ny fari-piadidina ny tanànan'Antananarivo mba ho tsara fiomanana ka tsy ho tapohan'ny loza. Ny fanapahana ny azo ahina mety hitera-doza amin'ny olona no nanombohan'ny sampana mpamonjy volina tamin'izany ny fiomanana sy fiatrehana ny fahavaratra izay. Amin'ny ankatoko izao vanim-potoanan'ny maintany izao dia miroso amin'ny asa fanapahana ireo hazo lehibe mety hitera-doza ho an'ny mpandalo sy ny trano manodidina ny sampana mpamonjy vola eto tsara lalàna. Mandritry ny 4 alahady no anatotosaina izany ka nanomboka ny alahady 13 aogositra teo ary ifarana ny alahady 3 septambra 17 izao. Isaky ny amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 2 ora atoandro no manatanteraka ny asa fanapahana azo na avy ao anivon'ny sampana mpamonjy voiny. Koa voarara araka izany ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka amin'ny lalana farafaty eo anelanelan'ny farany rebus mausolée miazo ny fidirana amin'ny caserne de la gendarmerie fort du chêne fa tonga dia miazo ny lalana docteur Betany izay efa misy polisy municipale mandrindra sy mandamina ny fifamoivoizana eny atoerana isaky ny alahady mandritry ny fotoana iasan'ny mpamonjy voina. Araka ny voalazan'ny lehibe ny sampana mpamonjy voina ny colonel Rabemanantsoa Michel dia tsy tsara raha mihoatra ny ahavon'ny trano ny ahavon'ny hazo eo an-tokotany na ny manodidina. Raisina ny andraikitra dia ao anatin'ny fanomanana ny fahavaratra foana ny fanaovana azy ireny. Ny hazo eny amin'ny lalam-bahoaka ireny no tena hoe iandraiketan'ny mpamonjy voina ary mitatao mety ampidi-doza tampoka ny mpandeha na ny mpampiasa ny lalana rehetrarehetra eny. Aleo misoroka indrindra rehefa ho tonga ny fotoam-pahavaratra ho iatrany ity lehibe ny sampana mpamonjy voina ity koa entanina ny mpampiasa iny lalana iny mba anaraka ny toromarika rehetra voalaza etsy ambony. Tsara manamarika fa asa fanaon'ny sampana mpamonjy voina eto amin'ny kominina Antananarivo renivohitra ny fanapahana ireo hazo lehibe izay voasokajy ho loza mitatao ho an'ny mponina.